Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano indray na izany amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahita lavitra na amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Christian Tabera no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity androany mpikambana eo anivony antoko kitana Madagasikara sady mpikambana ihany koa anivony RMDM filoalefitry ny tanora RMDM ao amin'ny faritany fianarantsoa ny tenany. Faly miarabanao Christian Tabera. Eka voalohany aloha dia faly miarabanao azoko lahy mpanolotra fandaharana ary faly miaraba ny teknisianina ihany koa ao amin'ny mampita ny feo sosary any amin'ny réseaux sociaux. Faly miaraba ny gasy magnerantany satria ty zavatra ty magnerantany ary eto dia amafisiko ny miaraba ny filoha ny RMDM diaspora ny madame Fanirisoa Irniavy zany. Ohatran'izany koa ny fiarabana nireo filoha teo aloha zay manao sistan'ny tenany sy ireo membre ny gouvernement zay miara-miasa amitsika ato anatin'ity RMDM ty na tsy ao anatin'ny RMDM ihany koa dia manao kompatanana zany eto faly miarahaba ny vahoaka malagasy manerana ny nosy isaky ny district isaky ny commune ary isaky ny province dia faly miarahaba ny andriamatoa Marc Ravalomanana zay filohan'ity RMDM ty sy ny fianakaviany ray manontoloka dia eto koa dia mirary fahasalamagna zay marary zany na corona io na tsy corona ary mamangy amin'ny fahoriana zay manam-pahoriana atsika satria zay ny ato amin'ny lahadiniky ny dinika mirary soa zany ho an'ny firenena rehetrarehetra amin'izay fahavoazana isa tokony ka dia misokatra ny ady hevitsika rahalahy eto. Ya Christian Tabera anisan'ny vaovao farany nanamarika ny herinandro lasa iny ny fanalana mpikambana vitsivitsy teo anivon'ny gouvernemanta dia fanendrena mpikambana vitsivitsy fitazomana ny prime ministre. Manana commentaire mikasika ny gouvernement ty ve aloha Christian Tabera? Oui, misaotra betsaka amin'izay fanontaniana zay eto moa misaotra Zagnahary Serazagny fahadimy izy igny miala siny miala fondro miala saloha fito izy ny amiral Didier Ratsiraka fa raha miteny an'io anao fa nanao réaction soa teto amin'ny fiandarana miara-manonja zao ny antony avy aty amin'ny kitany Madagasikara zay mpikambana ato amin'ny RMDM zany dia ampakarina kely le volume ny dimension ny fitakiny ny solombavam-bahoaka asika eto koa moa iaho dia faly miarahaba ny solombavam-bahoaka jery zay amin'ny tapany avaradrano igny nanao ny fiarabana tratry ny taona ny invité ny akolafikery maro samihafa tsy tim ihany tao fa tao ihany koa ny RMDM sy ny akolafikery maro samihafa dia ny fagnotrika teny lafy zay hitatsika regny dia mazava ny message zay napetraky ny secrétaire général ny tim ho amin'ny tolona ijoroana amin'ty 2022 ty manao kompatanana amin'ny député Jeria zany misaotra fa lamina sady ara-dalagna nanaovanao anazy makasitraka re tompoko engane mba reniny elany zay zavatra reny mba hitombo folo avy egny dia ohatran'izay mamerina ny fiarabana ny filoha Marc Ravalomanana teo ary mbola resaka réaction amin'io resaka fitsanganana na anany gouvernement teo tsy ohatran'io mihitsy ny takiny ny tanindrazany imbonany Madagasikara ny solombavam-bahoaka dia ny tim zany ny zavatra nitakiny zareo dia nametraka an'le motion de censure zany hoe fitsipapitsikitany gouvernement ray manontolo fa zao ny zavatra mampalahelo ity fanjakana ty fanjakana tsy magnara-dalagny satria tsy ara-dalagny nipetrahany fa nangalatsy fahefagny efa averimberiko ane zany avy aty amin'ny antoko kitany Madagasikara zay mpikambana fena atao anatin'ity RMDM ty gn'antony de zao mbola igny tsy fanaran-dalana sy fangalara-pahefana amin'ny tsirariny igny io raha appliqueny io nanomboka tagny amin'ny teteza mita sisy raha manjary ane un simple be ny tanàna de manoratra le rangatsy tongono agnara zay hoe azo ataon'ny président Rajoelina ave mamindra n'io fahefana io de gaga za tam'le tafika ndray mitafika ny namindra fahefana tany amin'ny hoe ekena io zavatra tsy ara-dalagna io zany tsy aza raha mbola zany zavatra atao hoe tsisy ifakaitagna eto ny filoha Marc Ravalomanana nandeha procédure normale ara-dalana hoe mamindra ny directoire militaire de mbola ohatrohatry zany foana zany ny sary eto zokolahy zany hoe tsy ekena zany ampy zay tsy fagnaran-dalana sy fitatanana gabraraka ao ny firenena zay fa zay mampahantra asika io ny fahantrana efa nisy fa lomilominy tsy fagnaran-dalana de tena miletika agnatin'ny raha magnontany ny fanovana gouvernement anao teo fitsipapitokisany gouvernement nge nangatany avy aty amin'ny lazaina fa visy anisy fa maro anisy amin'ny base erany Madagasikara ekena fa 5 izy mirala mianadara eo fa zao aho sady mbola miandro sini zao izy miana tena hoe izy zao zavatra teneniko atsika milaza fa mpitondra maro anisa io
maro nisy anatin'ny androm-panjakana na anatin'ny gouvernement io na anatin'ny sénat na ao anatin'ny assemblée nationale efa namitaky ny mpitondra teto hatram'izay io satria ny maro nisy ary amy bazy ary sy manara-penitra le sakafony ka rehefa sy manara-penitra ny sakafony de sy maintsy misy révolté izy sy maintsy mijoro izy zany hanohatra an'izay fanjakana mitondra eo ka mamosavy tegna nareo sady mamosavy an'le filohan'ny république ka hoy zaho hoe mbola manentana hoe hitarina kely le dimension le fitakiny le mandrisika misy aho zany ary manosika mafy satria misy ery atokisako zay tsy teneniko eto nareo vondrony raisam-pirenena ara efa mieky an'izany tokony le présidence le premier ministre misy miala amin'ny alalan'ny motion de déchéance efa nisy teto zany zay eto zany de miencouragé ho anareo député ny tanindrazana imbonan'ny Madagasikara ny team zany satria ny te tanindrazana ny iombonana ary ny M de Madagasikara ka tsy avela any filoha Marc Ravalomanana zay filohan'ny ny RMDM magoragora ny fitantanana ny firenena satria io ranga io zay isorako azy tena nagnara-dalàna fa sika gasy koa sika vahoaka malagasy mba revosalosana ozy ny amiral Didier Ratsiraka taritin'olo agny amin'ny lavaky da mandeha tikotra fa ilaina zany ny filoha ohatran'ny filoha Marc Ravalomanana reny satria zao regny tena olo hoe discipliné ary zay sy magnaraka an'izay da dégagé izy tam'izay fotoagna zay ny vahoaka malagasy de nazaha my tena eto ara zay finako amy ray aman-dreny filoha Marc Ravalomanana dictateur ny fomba filaza azy fa rehefa tena nandinika raha dictateur hampandroso sy agnatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy aleo miverina aminy to zay ty mivaralila à gauche et droite tsy magnara-dalàgna ty indiscipliné manomboka hatrany amy filohan'ny république jusqu'à amizao eo no mahatonga ny avy aty amy kitany Madagasikara ny antoko zay misy anay taritin'ny président Tabera Randriamanasoa sy reo vondrikery miaraka aminy zay kambagny feno ato amin'ny RMDM hoe motion de déchéance tompoko lasy tompoko vavy am'izay baraka ihany izy rola reo satria zao efa mba nametraka ny filohan'ny république foana atsika fa leader izy eto amin'ny firenena ray aman-dreny ajaigny fa inary le secret de tena hoe ao anatiny ao tsy ahafahany mikitika le premier ministre satria ao ny tena foisy mifositry n'izao problema zao araky ny fandininy be sy ny maro azy fa rehefa nataoko ny analyse fa makifakana ny avy aty amy kitany Madagasikara zay membre ato amty RMDM aty sy ny membre an'ireo RMDM na diasporana ino miara-miala izy roa ohatrany fitakininy professeur président Zaf zay président ny CRN reine démocratie tamin'ny andro ny tetezamita miara-miala ny premier ministre Belgique sy ny filohan'ny tetezamita satria nivadika tamin'ny fifanakena zay le eto zany de mamerina an'izay miara-miala izy amin'ny alalan'ny motion de déchéance fa mbola irosy moa sika ny adevitra am'izao de ambarako eto amy vahoaka malagasy hoe zao ny teknika sy ny fomba fanalana an'io fa tsy voatery lahatra an-dalambe fa rehefa tsy mety an'izay résolution zay avoaka ny dinika nationale zay kosa de mivoaka le formation ny 91 efa nisy teto zany tompoky lasy tompoky vavy mamerina andriamato filoha eto c'est la dernière chance et dernière ligne droite ho an'ny mpitondra fa tsy ho anay loatra le dinika nationale tena vaolana ho an'ny firenena sy ho an'ny crise zay misy sy zay hoisy ho tonga satria zao io resaka crise any Ukraine io fa bloqué daholo ny bloqué ny Poutine daholo ahitsika zany ny ranomasina sy ny port sy ny tariny miakatra daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra à cause n'izany ny américain zao ny mahazo tombony satria miakatra ny gaz américain hitanao ihany azonao voa zao ny européenne la France surtout de miainaina eo zany zavatra rehetrarehetra zany nouvel ordre mondial azonao ka zany mila efa miomana am'zany sahady na efa mahomana zany sahady ny fitondram-panjakana fa sy takatry saigny zareo zany satria zareo milaza fa misy cerveau io sy cerveau matohatra an'io ny formation ny gouvernement olo efa nanaovanao évaluation sy fahombiazana ministre volany sasany ministère stratégique anke zany sarpady ministre de la souveraineté zany zao ministre ny arenakibony tany zay rehefa aisika sara mife même na volamena fosiny de fa miakatra ho azy ny taony ny sandam-bola ny gasy eto azonao donc efa olo sy naomby tary amy ministère zay teneniko zany ambadiky ny afa-tsy teneniko eto fa foy ny fandarana dia mbola naverina ndray fa nga tsy misy cerveau ao tsy misy cerveau ataoko ilalaon-draza zany ty tranga miamitry ohatrany lelon-draza ka aminay antoko kitany Madagasikara miaraka amin'ny vondrokery miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana zay filohan'ny RMDM dia spahanay mandrara ary tsy misy fagnantenana ho azonao amin'io formation de gouvernement io fa may fotaky miara-pombo hoy zay sud-est agny zay
ka raha manontany formation gouvernement anao ohatsy sy ny réaction aso de zay ny fomba fahitan'ny Christian Taberaz sy ny kitany Madagasikara ao anatin'ny vondrony RMDM. Idiratsika lalandalina kokoa le resaka dinika national rehefa avy eo Christian Taberaz fa amaranantsika ny resaka gouvernement maro no mbola nefa nieritreritra hoe tsy hipetraka intsony ny Prime Ministre Christian Tsay tafaverina izy. Maro indray no miteny hoe satria efa manomana le fifidianana amin'ny 13 satria fifidianana ny karakarain'ny Prime Ministre Christian Tsay no nalany an'ny Flo Andry Rajoelina. Tombona ve zay fahitanao anazy? Manao kory tombona ve zay? Efa manomana fifidianana manaraka very zareo. Mitombona zay amin'ny analyse-ny be sy ny maro fa zay sy mipasy hoy izy ny vazaha. Satria efa samby mailony zay. Rehefa nisy ny doublon, ça ne passe pas les quadruplons na triplons. Efa mimagna amizay zany mbola tsy voava nefa le liste io RMDM zay taritiny président Marc Ravalomanana. Eto moa tsika mbola tsy resaka fifidianana aloha. Manevre dilatoire daholo nge io. Fa le Prime Ministre lehibe ny gouvernement zay mba olona akaikikaiky ny président Zafy ihany malala ny dikan'izany iababeny any président Zafy zany taloha iababeny misy zany ka dans le sang hoe anatin'ny rano farapolitika efa tsy nifanetana raha mbola velony tao président Zafy sy nagnaiky ny rano ataony Premier Ministre Christian Tsay fatany za miteny eto zany na ny NDD raha hitanao tamin'ny Aina Manjeromaly tamina émission zay tsy teneniko eto fa misy NDD tena mitsipaka anazy zay ola tragno tezan'ny président Zafy tao za tsy teny agnaran'olo eto fa nagnaraky ny émission anao maly tamina Aina Manjery anankiray ka hoy zanao hoe mitombona ve le fanomanana sahady an'le fahalaniany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay président ny république atsika amizao mitombona any aminy fa tsy mitombona avy aty amin'ny fanoerana sy ny RMDM marery any fa ny vahoaka malagasy ray manontolo dia dégagé fa tsisy an'izany Andry Nirina Rajoelina zany tsony eo ary za matoky marimarina fa hoisy ny tsy fifakahitana eto tsy zahay ny andeha andositra tsy zahay ny azo IST fa hiditra amin'ny IST tsika rehefa avy eo azonao fa zareo ka eto de mitodika sahady anticipeko ny amin'ny tanjo filaminana be da be any nareo ao mba mifampiresaka amin'ny fanakahevitra amin'ny samby hoe ahoany ty tandrazatsika ty mijoroa mijoro sy midika hoe mitambasy de manonga-panjakana tsy zay fa tsy anaiky an'izao olo zao tsony iveriny eo amin'ny fitondrana satria efa nampivaralila gne raha elebe nareo agny amin'ny commande ane gne voasafosafosy vo anany avantage fa sisy miditra postinareo agny EPPN amizao efa alerte rouge dikan'izany mitovy avao fa siaragnatsika io na anareo agny na iay aty ame monde ne civil ety ka dikan'izany manao interpellation na manaitra ny fomba fijerinareo aho mba hijoro mahitsy tsara neke gériatrika io zay tek le talon dia hoan'ny tanindrazana mariny nareo hiaraka aminay avy aty amin'ny fanoerana satria ino gn'antony sy manohitra botolo izahay araky ny voalazany be ny tanàna sasany rehefa nyvahiny tao izy tamin'ny alina de le fanoerana botolo izy eto de lazaiko efa voatsipika sy voazavany lalam-panorenana ny asan'ny mpanohatra de tsy andeha hisotra ny mpitondra akoriny amin'ny zavatra kely zay vitany par rapport ny volabe zay nohaniny fa ny asan'ny mpanohatra de mikritike na magnitsy na magnome na fagnomezany vahaolana zany sanjaran'ny mpanohatra zany tena mariny fa noho ny fihavanana malagasy de ny Filomary Ravalomanana olo-kendry olo-be de magnaraka an'izay toetoetsainy zay ny avy aty amin'ny fanoerana satria efa navoaka an'izany tamin'ny famoagna résultat tamin'ny ACC tsy niteny iny ray aman-dreny iny fa nitatakolaka fotsiny izy malahelo izy ho an'ny firenena fa kosa ho hitanareo izy io valiny ty raha ty zao ny fijalitsika ka hoy zao hoe ny fahasahiranana nisy foana fa lombolombo ny taloha ty zavatry ty tena fois 1000 angambany ny fahasairanam-bahoaky ny tsy fandripalemany ny tsy fahasalamam-bahoaky ny fampianarana sisy zavatra tsy mikorosofany eto amin'ny firenena ka hoy zao hoe lerany zao ho anareo député lazaina fa vitsy anisa aza matahotra fa mino fotsiny any nareo fa maro anisy nareo rehefa tonga le mois de mai ivorinareo ao amin'ny assemblée nationale motion de déchéance ho an'ny filohan'ny république fampetona anazy amin'ny asany satria eto amin'ny firenena ny lohany indray lasa matsatso miala tsiny miala fondro miala saloy fito hoy izy ny amiral dederatsiraka tsy manompa olona ao eto na maniratsira ny filohan'ny république ifinako aminao zay Andriamatoa Filoha fa any am'le loha-pary misy tsika eto zany ny lohany misy ny matsatso de manaraka ho azy ny vodiny ka hoy zao hoe averina amin'ny
zavatra ara-dalàna ny firenena zany ka eto dia mitodika aminareo mamyrany SSS any aminareo ny baolina to ato na motion de déchéance io na motion de censure io farafaratsiny andravana ny gouvernemanta zay tsy ara-dalàna io tsy ara-dalàna satria zao tsy mbola nahita décret d'abrogation an'le gouvernemanta teo aloha tsika zay vao nanao nomination na consultation ndray mandeha membre ny gouvernemanta zay tsy abrogé nomination de fa mandeha ndrainy ny renomination no fanendrena vaovao zany zavatra zany tsy mety zany ny filomarika Ravalomanana tam'izany fotoana zany rehefa manova gouvernemanta izy na membre na izy ray manontolo de magnara-dalàna zay zany anisan'ny nampiavaka azy no ampitovy azy amin'ny amiral Didier Ratsiraka zany zay eto membre ny gouvernemanta tsy ara-dalàna araky ny lalàna io satria mbola tsy abrogé le décret ny nomenany sasany teo fa nafangaro fotsiny moa izy amin'igny nafangaro voraky zany na ny fomba fipresentenany proclamation ny gouvernemanta tam'tenge tsy ke eo zany milaza hoe ny député voalaza fa maro anisa isorako ny solom-bavambahoaka mianadaroa zay matety kapiteny ao amin'ny RD hoe tsy lany eto zany motion de censure zany izy tsy zareo ange izy aseo am'izay raha niavinareo fa nahafapo anareo le membre ny gouvernemanta ny composition ny gouvernemanta zay napetraky Andriamatofiloha am'izao mba mitenena am'izay fa io le izy zay le toetrany zay ka nytiako tenenina nisy tam'ireo solom-bavambahoaka reo anakenina be zao natolotsy ny tany amin'ny arena de hoy zanao taizany nafantaranao zany ny mpanao politika mifanakalo-hevitra foana eto azonao maheny foana ny information intacte en réalité dikany tezitra zany zao araky ny vaovao eny marina fa de hoisy rany am mois de mai io ka za eto ampiakariko ely le volume tonga de izy miroro mitsam mialatsika amy fomba fitenin'ny tanora miaramiala amin'ny alalany motion de satria rehefa dessus le président automatique rava aloha io de miditra am'le dinika nationaly am'izay sika andamigna ny firenena inona sinany hoe zatra tena tokony lahara-pamena dinio anatin'ny dinika nasionaly ny lahara-pamena dinina ao anatin'ny dinika nationaly io mampimenomena ny maronisa avy aty amin'ny base io sy ny avy aty amin'ny RMDM sy ny hery rehetrarehetra miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana io da sotra loi électorale aloha de ao anatin'izany ny refonte ny liste électorale fa tsy ampy zany fa ny opération karapanondro ny tena zava-dehibe zany hoe takinareo zavatra anakoroa reo fa ampina opération ny karapanondro de ao anatin'izay lalam-pifidianana zay gn'ametrahany zay double nationalité sy mahazo milasa zany hoe tena lalam-pifidianana vaovao misy ny resaka aloha lalam-pifidianana vaovao lalam-panorenana vaovao zany hoe mifandraika amin'ny foto-pisaina ny fihavanana malagasy anangana firenena anasika hoe on va créer la nation malgache zany hoe anangana satria ino gn'antony mbola débat be io misokatry lavidavitry kokoa zany hoe qu'est-ce que l'indépendance des années 60 amma membre ny CRN nandray zany satria en 1958 nanaovagny référendum mbola misy taprès 2 ans io nanaovagny année 60 mbola sy mazava ary sy nazavaigny tsara amitsika samy gasy ka mahatonga le hoe zarazaro ambazakao eo ne le zay zany le maha-CRN anazy zay fa mbola débat manokana igny fa eto zany amantoky kitanana membre ny RMDM mampanohitra sy zato isanjato ana de mametraka hoe amboarina révisena io resaka code électoral io amboarina io resaka liste électorale io ary apetraka ny fanaovana ny opération karapanondro isa-pokotany isaky gnagny ame district rehetrarehetra agny satria be da be nisy manana karapanondro na eto Antananarivo fotsiny ary na ny manodidina nefa capitale de Madagascar ty raha sy zay gnapetraky da problème agnatin'izay efa agnamboaragny ny membre mba sy ilazako hoe fandravagny mihitsy gnany HCC sy gnany CENI zay itantagny hoan'io fifidianana io sy le lalalagny zay ife anazy e texte zany zay ifehezagna any zareo satria raha sy amboaritsika miaraky zany rehetrarehetra zany alohan'ny idirana amin'ny fifidianana tena sisy fakahitagna eto na de agny amy fagnisambaty fotsiny de fa misy mifagnosika ambe mifandoro bureau de vote sy ny tariny famonigny olo gn'antony da zao ny ty président ty sy ty régime amizao ty omeko 2 chevaux io na 3% isorany zagnahary mbola nagnomea 8% tamin'ny andron'ny SVM fa ity sy azony zany 8% zany sady tsy mahaverim-bola io gnafa baraky raha izao situation zao raha madio ny fifidianana io hoe na madio na maloto avelao aloto ary raha matady gidragidra zareo
satria zareo mpagnano gidragidra tamin'ny 2009 nitokany kendra ny démocratie ny problème eto koa de ty resaka démocratie ty tsisy misy na any anatin'ny réseaux sociaux vao mikitikitika kely ianao mba mikritika kely de eritrereto fa mahazo fampiatsoana amin'ny cybercriminalité eto de mitodika amin'ny cybercriminalité koatra fa azafady ao amin'ny cybercriminalité ao amin'ny police nationale na amin'ny gendarmerie fantatsay fa baiko gnazonareo fa mijoroa ame maisy satria poste politique poste nareo rehefa mivadiky le politique da mivadiky atra ame monde nareo ao avao koa donc il faut sy maintsy mireconnaître satria misy manamboninahitra mibaiko an'io ao managna an'zany hoe baïonnette d'intelligence zany misy zavatra ekena fa tsy azo tanterahagna mba tanterao zany satria ho an'ny tanindrazana anareo fa aza mizara aza manao anina vilagny zany aza manatra rehefa manao disogna avy aty amin'ny fanoerany ka tena mifanoerany dia raha tadidio efa nisy fitoroitsika tany elabe napetraky maître loi tamregny anna tam Facebook regny hoe lazaina fa filomaraka ravalomana nanao an'le fanambarana amin'ny alalan'ny ty sy ny tary sy ny tim fa mbola tsy hitatra am'izao sy efa ho hery-taogno mahery zay fa raha vo makasikasiky gnaty de fa aingana be le cybercriminalité force de répression zany gn'agnarany regny amina dikany mbola sy miaramila gasy zany le miaramila etina le mpitandro filaminagny siketo fa mbola eo ambany vahoan'ny mpanjanaka zany tsika am'izao fotoana zao io rafitsy io misy zany esy mainsy ovana aloha isiany fifidianana apisy ny stabilité ampilaminana eo ane le ilana le dinika nationaly zokobe ny dinika nationaly sisy managna avantage amin'io fa ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika ny managna avantage satria anangana firenena tsika mianga avy amy dinika nationaly zay vao mandeha am'le fifidianana zay vao milamigna io fa raha ohatra ka ho jijika am'izao avao jijaningilo hoy izy zay sud-est agny hoy izy nioatra ny malagasy jijaningilo zany mako hoe zay tikano sy tikano fa raha atao an'izay sisy ifakaitagna eto sisy azo tombosoa am'le sisy ifakaitagna nefa neto satria gny fanagnany zay naorinao amin'ny alalany gn'alatry zay nataonao de somban'olo agnatin'ny ray seconde sisy mpanao politika na mpitondra firenena ka anambola na anakaregny mihoatriny zay tokony avantageny voalazany lalagna ao agnatin'ny fitondram-panjakana zay misy azy sy zay mampiasa mpanjakana azy ambony na antonontonony fa mataonao manandra mihoatriny an'olo na angalatry anao na misy zavatra falsification sy ifakaitagna ao dikany mila lamigny zany rehetrarehetra zany satria mety samy may mangalatra ihany ane eto na avy aty amy mpanohatra na avy aty amy raha fa sy atao an'izany mivoaka malagasy fa mila mijoro anao magnara-dalagna de mihinagna anao zany fa mihinagna malala mandrezatry fa ity mihinam-bola sy malala mandrezatry sy malala amy rumeur ao izy ny satria ny omby rehefa mihinan-kanigny izy mihinagna gazon na mihinagna-asitra izy amin'ny gn'atoandro de amin'aligny izy mamery-gnota misaisaina tsara zany izy am'le mamery-gnota igny hotainy le zavatra ny hoaniny avoakany de igny le hoe biby malala amy rumeur ihany ny afaka hoaniny vaoaka malagasy za mialatsiny miala fondro tsy mampitovy ny fitondram-panjakana amy biby fa raha zao fitondragna atsika zao ohatra ny mitondra biby izy mitondra an'le vaoaka malagasy ohatra ny mitondra animal zany barbarianina mampalahelo zany ka izahay avy aty amin'ny RMDM zay taritiny filomaraka ravalomara tsy angeky an'izany satria tao pijoroana ty taony ty taona ny fijoroana ho izy ty satria zay le hoe biby tsy misy lohany tsy mandeha zany avy aty amy fanoeraka am'izao satria mijoro ny filomaraka ravalomana na ary manome message afatra ngeza be hoe mila mijoro tsika membre ny RMDM fa tsy mety zao ary efa hitatsika reny tournée zay ataony reny manao an'izay mba kely vitany izy sy ho ivany ny zavatra nahazo anazy sy ny fianakaviany sy ny société zay nampiasa olo amanalinaliny teto ny rebany sasany tsy managna pahefagny le CFM satria filan-kevitra izy tamin'ny accord de Maputo anonitra le 30% sy voateriny an'ny triple A ihany io na ny tiko fa be da be ny société simba teto na ny victime rehetrarehetra teto accord de Maputo mbola sy tanteraka hatramy farany surtout ny article voalohany zay malgasy miteraka an'le conférence sommet zay nentin'ny amiral Didier Ratsiraka any ankoatrany satria za Christian Tabera de zafy politique ny amiral Didier Ratsiraka zafy politique ny président zafy sy regny Moja John sy ny tariny regny mitondra an'izany feo zany eto Zokobe mila fitakina reny tsy avela rano raraka ambony volongisa reny ka raraka tany ohatrany tsisy ilavana azy mijoro foana tsika eto itaky an'izay famarinana zay tanke mbola tsisy le famarinana eto Madagasikara dia misavorovory eto atsika azno misavorovory eto atsika ka izay le ilana an'le dinika nasionaly misokatra amin'ny ako lafiky rehetra sisy agnavagny na RMDM manao zao koa ne ny RMDM tompoky lasy vavy
raha misy tarenay ato sy lanilaniny vavononareo rody be ny mpanoatra ao ny demokrasia io fa tsy voatery entité politique anao vao miparticipe ao na olo sotra anao na fikambanana sotra anao tsy voatery mpanao politique anao vao anao fa anao ve mahatsapa am'izao fa miakatra amin'ny PPN avia RMDM misokatra amin'ny lafika rehetrarehetra aza jerena le mpitarika azy na le mamyrao anatiny raha tsy tare satria zay problème tsika vaoaka malagasy ay ve raha ihanina ny eto zay koa eto koa de hitodika am'le mentalité tsika vaoaka malagasy mba hampisy an'le olo-pirenena vanina hitondra ny firenena any aorinany le mentalité tsika koa dre da magnano ezaky ny fitondram-panjakana tsy ty ny tiako tenenina fa nateo aloha na amty na mitoy amty continuité de l'état zany tiako tenenina eto magnaja fotodrafitrasa tiako tenenina ny olona manao fotodrafitrasa ampazavanao ohatrany hoe lalagna Fenerive igny zao ohatriko fotsiny amy commune ny Fenerive iry mandery natao ny fitondrana teo aloha ny fahazavana zany amin'igny lalagna igny lumière zany le jiro amin'ny panneau mangalatsy batterie koa gn'asasika da mangalatsy panneau de mitifitry flèche tena simba daholo mihitsy izy zany rehetrarehetra zany mila miova koa aloha sika zay le itiavako ny Filomarika Ravalomanana taminy na membre gouvernement anao na isaky ny sakeliky ny domaine ny any amin'ny rehetrarehetra agny anao nampiasa mpanjakana moyen kolokolo io taminy fa bien motivé kosa ny mpiasa mpanjakana io koa de zao rehefa motivé tsara ny mpiasa mpanjakana satria io karaha mampiasa mpanjakana lazaina fa farany tampony ambony io tsisy dikan'io raha oarina mpiasa mpanjakana aty en Afrika efa 1000 € zao ataovy fois firy zany 1000 € zany io magistrat io inspecteur de domaine sy ny inspecteur de douane sy ny tariny lazaina fa hoe aux emplois de l'état io tsisy dikany ahoana moa mesa problème kolikoly isorako ny Filomarika Ravalomanana ary eto dia mandrisika mafy ny ao amin'ny rantsana zay napetraky ny Filomarika Ravalomanana tamin'ny andro moka nampisan'ny Bianco io sy ny samfinina io isoragna anazy zay napetraka an'izay fa ny fanomezana courage an'ireo olo reo sy ny motivation n'ireo olo reo zao tokony atao satria fa nijoro hatrany amin'ny syndicat ny tsara de amin'ny alalan'ny cour des comptes regny efa mijoro zany zareo dikany mila ny fijorotsika vaoaka malagasy tsy agnavagny fa tsy zahay miteny eto am'ty plateau ty ihany ny tokony hagnano an'izay ezaka zay satria zahay de neky hoe leader dirigeant fotsiny mitory lalana amin'ny mahitsy hitondrana ny firenena hiala am'izao lavaka mangitsikitsiko zao miaraka amin'ny Filomarika Ravalomanana sy ny membre ny rehetrarehetra ato anatin'ny TRMDM ty fa raha izao no mitoy tsisy ifakaitagna eto za de tena matoky ary za koa de matoky marimarina fa tsy atapitra manda na tsisy olo hitarika aza sagnatrian'izany io fitondram-panjakana misy am'izao satria ny vidin'ny PPN lafarina androany raha ho 100 000 izy tamin'ny herina 750 000 francs ny tiako tenenina eto 150 000 ariary zany entre 160 000 ariary efa 200 000 ariary zao amin'ny heran'androambony efa tsy ty zay efa mihoatra an'izay lafarina fotsy zay tiako tenenina nefa ny vaoaka malagasy tia mofo dopaigny tiany pain io na gny mofo dopaigny ozy amin'ny fomba fiteny aminay agny efa lasa fahazarana efa lasa fahazarana zany zay ny mpanao mofo dopaigny araky regny hitatsika regny sy ny mpanao venazorie sy ny tariny zany zay ilain'ny vaoaka malagasy zay tsy afaka anenan'le abeny fa manatombo ny vidiny tsy ho zakany vaoaka malagasy zany zany resaka mofo dopaigny fotsiny menaka efa tsy agnatiny zany de eto zany mamerina andri matofilo hoe misy fanjakana ve eto miay vahoaka ny délestage efa tsy fampizakana adiny ray sy ny délestage de migagné 500 millions de francs na 100 millions d'ariary zay tompony mampiasa ny groupe io amin'ny alalany fangalarany gazoaly fa mbola samina eto moka le dossier fa hoetiko eto ny profony zany de adiny firy isaky ny agny amin'ny secteur agny eto ampivoatany fotsiny tiako tenenina miato anatin'ny 1 jusqu'à 6e arrondissement de firy milliards zany e gazoaly gn'alatry crédit ny tellement moa efa tsy zakaigny reo tour opérateur reo dikan'izany zogaigny amin'ny alalan'ny gn'alatry gn'ampitrosaigny amin'ny alalan'ny gn'adalany mpitondra zany ny vaoaka malagasy eto dikany mila mijoro atsika vaoaka malagasy miaraka amin'ny Filomarika Ravalomanana zay leader mpitarika asika raha eman-dreny azo antoka hitarika asika amin'ny lalany mahitsy zay zany gne azoko ambara raha resaky ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny amina social-mbahoaka amin'ny lafiny rehetra zany resaka dinika nasionaly ny aty amin'ny fanoherana sy ny amin'ny fikambanana tsotra sy ny société civile Christian Taberana efa maro ny resy lahatra fa ny eo amin'ny fitondrana na ny atoko eo amin'ny fitondrana mbola tsisy ny teny mihitsy ny ekena nisy iny zany dinika nasionaly izy resy lahatra agny sy raha isika iny zany zokobe fa io hoe mitovy amin'ny 91 ihany
rehefa niketriketrika ny hery sy ny hery raha salama tamin'ny fotoagnandro fa mbola kely afa tadidiko ihany amin'ny matezanandro tsara politika anazy dia nanao an'le fivoriam-bea nylazaina fa mpanohatra zay nentin'ny président zafy tamin'izany fotoagna zany oety miakatra ty fireneko teo izy tsy zay le slogan de tao anatin'ny oety miakatra ty firenena ty io a nisy iny le dinika nationaly ohatran'izao ihany koa forum moa izy tam'izany tsy haiko ny appellation a fa mbola kely tamin'izany fotoagna zany kanefa nahatadidy ihany de io natolotra ny fitondram-panjakana ny amiral Didier Ratsiraka sy ny régime amiral Rouge tam'izany ny arema misy ny nanaiky tao anatiny misy ny tsy nanaiky tao anatiny manakona ny masony le filoha tam'izany fotoagna zany de rehefa tsy nekeny be sy ny maro tao anatin'ny fitondram-panjakana iny de mahita fomba fola ny avaty amin'ny fanoerana satria zay le hoe tanin-drazany ambony ny Madagasikara tsy avela atao am'izao magoragora zao dia regny ny faragny etsy bahoaka tamy 91 ny tiako teneny neto andrima filoha tsy zahay ny tarika etsy bahoaka fa le vahoaka mihitsy ny etsika hanao ny tombanao anao sy ny frongo zay miaraka aminao ao ka azandrasana zay vao hanaiky an'io zay tsy manamitamby anao miditra amin'io a efa betsaka zay fanentananay sy ny fanazavana ny antony sy maintsy idirana amin'ny dinika nasionaly io zay andrima filoha fa rehefa tsagnano anao ho ataonay io ary efa maro evondrikery manaiky an'izany nany amy ray aman-dreny ara-panahy zany efa mba mandeha any ane misy cellule na hoe anazany mikarakaran'zany agny ainao zany e na atragny amy fikambanana maro samihafa zany velona rehetra eto amin'ny firenena ka izy mpitondra ray tokana ihany ve zay ray miady andragno koa ny tsangeky an'io rehefa tsangeky izy demokrasia ny eto avelao izy tsangeky agny sisy olo mamorisy anazy am'zany fa asika sy maintsy miroso satria zay gnitasika fa vaolagny sy gnita ny filoha maraka raha valimanana sy re vondrikery maro miaraka amitsika avaty amin'ny RMDM fa ho vaolagny azonao ka rehefa tsaraiky an'izay izy dia misy solution teto amin'ny firenena araky le teneniko anao teo hoe rehefa tsy nanaiky ny fitondrana amiral Didier Ratsiraka tam'izany fotoany zany a tsy de izy loatra fa misy io manko misy pila ranondrano agnatin'io présidence na ao anatin'io raha io lapa io zany hoe aza maraiky an'zany anao président aza maraiky an'zany anao président ny dinika nationaly mbola mamerina monsieur le président ny résolution ny dinika nationaly tsy midika na midika ary tsy zay mihitsy hoe miala sy filohan'ny république ny président Andry Nirina Rajoelina mamitaka anao le mpiaraka aminao raha milaza an'izany tsy zany le izy fa miditra amy fifidianana lalam-panorenana andaminan-javatra asika satria zay ny préalable apetraky ny be sy ny maro aty satria fa miaiay oa eo ane le itakiko hoe amboary ny endrikendriky ny membre ny HCC le azo raisitra fa tsy mitombona azonao engany mba tsy ho zay no eo satria zao efa olo mbo fidy olo mbo tendry ny président ny CENI olo mbo tendry ny président ny HCC donc efa mazava ho azy ange zany e de atsika ve de ndraiky an'zany fotsiny zany resy miady zany asika tsy mba mifagnabonaka ambieka na mifanosika ambia o zay sy destagny zay vao mba misy zavatra ohatran'zany ka hoy zao hoe ilaina fagnamboarana ao satria misy zokony indrindra ao amin'io membre ny HCC io sy misy doyen zany eo misy ray aman-dreny zany zay voafidy ny avy aty amin'ny assemblée nationale sy ny avy any amy Sénat sasany izy miravavy regny mila fagnamboarana zany io fa sy voatery olo tendreny raha ametraka fifidianana crédible sy transparent marina asika irany be sy ny maro dia mila fagnamboarana io satria mba balizy zany ny HCC am'izay fotoagna zay raha ohatra ka manao ny ataony ny atao ny avy aty amin'ny membre ny CENI mandefa any amin'ny HCC de mba misy olo consciencisy hitambarana zany ho président io HCC io fa raha io zaho eto tsy magnameloka président ny HCC i Florent io mba ray aman-dreny izy ary managna compétence ny satria magistrat elany atezany izy teo am'zany malalany diaviny zany fa le fomba fanendrena oa le fetike hoe président CENI olo voatendry any président république kotany de mbola io ndray ka mampisy ny sy fifaka mbola napily le ministre ny intérieur ndray le tokely inona daholo zany scénario rehetrarehetra zany eto ministre ny intérieur de miala sig miala fondro aza magneky apedin'olo aminay avanao anao iconsulté ny everiny fafadisoan'le olo na iconsommer everiny fafadisoan'le olo satria ny CENI ane ka sy androm-panjakana organisme rattaché io misy fiarahana be da be kokoa zany io eo ambany vahoan'ny ministère ny intérieur fa io zany même izy fotsiny invisible na visible napetraky ny mpamatsy vola de communauté internationale aty amin'ny pays zay ny zanany aty an'Afrika
ao anatin'ny dinika nasionaly zany asika mahafaka hoe miboycoté na sy miboycoté anio fisian'io CNI amitsika ty fa mbola tsy zay moa ny resaka eto fa mbola hoe ahoana fotsiny aloha amin'ny a court terme ny mba aezatsika miaraka mifehan'le CNI de io lalàna mifeha azy io no amboarina satria voalaza ny vice président ny CNI avy faritanynatanarivo zay membre ny KMF konoe teo aloha zay nge io tsy afaka anao akory fa ny lalàna zay voalaza eto ihany nataonay io lalàna io olombelona nanao azy zagnahary angeny nagnano taoran sy ny baiboly sy ny tariny fa mbola nisy voakitiky ny olombelona ihany tamin'ny androny Mosesy raha ampilamin-javatra ny tianao atao eto fa ahoana moa atsika androany ny jidroka amin'ny lalàna efa tsy mety io andaotsika zany ao anatin'ny dinika nasionaly zokobe no miaraka mba apisy ny crédibilité zany hoe apisy an'le fanjakana maro toerana sady mafiorina ekeniny be sy ny maro satria lalam-panorenana lalam-pifidianana ny ekeniny be sy ny maro ny ainga avy am'le dinika nasionaly no ora ka izay zavatra zay rehefa mivorotsika dia sy mesy mitaky gouvernement ny fanavotam-pirenena zay na tiana na sy tiana sy vitan'olo no manao politiky mifampitsara sy eto rehefa mandeha le dinika nasionaly zany defa miala sy miala fondro ane satria raha tsisy mamby raha tsika avy aty amin'ny atin'ny fanoerana fa miainga avy amina accord le izy tsy piko tsara fa le atsotsona visikisiny madinidinika io manentana atsika mpanao politika mba tsy hovoany velam-pandrika fa maro ane zay mba fampidinika any amy sisisiny zay fa rehefa sy reconnaître avany maro ny fisianao hagnatin'ny membre ny gouvernement na milaza fampanohitra anao sy mipasy zay le napisan'le accord de Maputo zay le napisan'ny accord de Panorama 91 de mandeha ho azy fifidianana rehefa aveo de ilaza ndraiky sasany zao io ndray ny atokitany Madagasikara Ser Christian Tabera be walaala fa sahita place misy raha sagnatiny io dinika nasionaly io zay nge tsy mangataka place efa niteneniko ny zany tamidondresaka na tamin'ny aina manjery maro samy hafa sy mihinana ny sisany gâteau masisonareo izahay fa gâteau vaovao raha manao ny raha mihinana mba tsy ampazoné le gâteau mba hafahany samby voky milaminy sy marary kibo ka eto zany miala sy miala fondro ohatrany somary masisika ny faneho-kevitra ary mivatambatana eto tsisy gasy tsy mifankatia zany fa ny mampalahelo ny gasy mifampitsara velasy ny ekenandroany sy ekena rapitso ao anatin'izany ny filohan'ny repoblika ny accord zay natao tagny mbola tagny filoha Marc Ravalomanana tam'izany fotoagna zany nisy pahany daholy izy zany derrièrany dia ny antoko zay nahazo membre ny gouvernement hanakiroka nanao déclaration zay mbola iaraka aminy any amy 2023 za tsy teny agnaran'olo eto fa mampanarabaovao daholo tsika misy miala fa isorako aloha le ray aman-dreny mbola velogno amizao fa ilaiko zao anatin'ny débat ny dinika nasionaly fa mila mifanatsika aminy Christian Tabera ametraka fagnontaniana aminazy depuis ny fanjakana ny fandimy tety disan'io ampiakariny de aongany ampiakariny de aongany ampiakariny de aongany aza atao an'izany ray aman-dreny miala sy miala fondro jerevy any ny historika na hotantara faramandimbo ny zanaka manjafy rehefa manao zavatra zay negny mba fiera managna an'ity babako Tabera ty tam'y fomba fanaovana politique tsy hoe midera vady mahay mandeha eto ka hoe zahazanany ray no mba fiera manana anazy mato zay am'izao mijoro Christian Tabera miala tsy miala fondro dia ny fisiny zany Tabera rainy zany am parcours politique zay nataony inona moa i parcours politique zay nataony io tsy magneky vidina fahefana na vidina arabola ny fotokevitra zay nijorony dy fampiavana pirenena io dy refondation de la nation io ary ny création nation zany hoe ny fananganana firenena sy ny fanarenana firenena hoany amy rafitra fédéral hoany amy rafitra fédéral na ny décentralisation tena izy isorako ny filoha Marc Ravalomanana ny aino izy matona metraka ny chef de région manakaikikaiky an'le vahoaka nge le fahefana tamregny fa ny fomba fizaragna anazy zay nanolotra hoe 26 ny tokony région président tam'zay fotoagna zay fa sy 22 de bon izy moa ny filoholany de iny ny everiny fa mety ary tsy tako zay tsy namety azy fa mandeha io ange mandeha petipeti ny fizarana fahefagny isorako anazy zany zay ka eto zany dia navadiky ny sasany gouverneur anzay zay vao sy tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana dikany raha miteny satria mety amin'ny tany anao de anticipeko le izy hoe de quelle force moa nareo anao an'le motion de déchéance ary inona ny antony anaovanareo an'le motion de déchéance fa motion de censure angeny natao teo tsy vita ozy nareo mbola mitika araka fahazavana mbola miandra ny takina le fampetony ny filohan'ny repoblika amin'ny asany amin'ny alalan'ny solom-bavambahoaka zay voatsipiky ny lalam-panorenana droany zany na visanisy izy na maro anisa fa aza vao fitaka hoa
an'le zay na famaronisa ao anatin'ny androm-panjakana isa tokony monsieur le président fa midodo ianao fa mivahoaka tsy mandady arona te sy fasiry tola ny fidy anao tena mikaikaika mihitsy na eto ampivoatany na any amin'ny faritany so de mahita an'regny oreorener Jerry Marcos tamin'ny omaly tany Ferreira Vesta regny anao ka hoe navorovahoaka be par rapport n'izao ve monsieur le président ny RN6 reny ny lalana nanaovan'ny président Marc Ravalomanana anazy sisy entretien taprès taty de par rapport n'izany ve de verinao fa ny kanjamana rapenitra ny lahara-pamena aminy na any Ambovombe na any amin'ny tapany sud Madagasikara zao na any to zay gne ono est-ce que le mpanao bôly iditra agnatin'io ve agny amin'ny faritany agny hatsipaky na hagnany bôly manara-penitra izy ametsokony na gny ekibony masaregny dikany dans tous les domaines zany amy resaky social ny priorité ny tokony natao amregny vola noanoan'ny fahatany regny na nyzarazaregny fahatany ame sisy dikany regny mba hagnaporofogny fa hoe sy nangalatry izy fa izy nangalatry agnontany fosiny ao aiza daholo mo le tobily 70 44 Toyota avy agny amin'ny Toyota Diffusion nanome azy de fa rehefa miteny Toyota Diffusion de fa hainareo hoe izy andray no mpanjara ao andamosiny fantatsika zany samody hoe nampindramina ve de nalaina le volam-panjakana tato 70 milliards mako igny de nanaovanao de nalaina ndray le autocollant de nilokolokona ndray de naverina ary tsy hita daholo ane le tobilin'ny Covid amizao nefa ny Covid mbola mandeha ny Covid tsy tapitra raha miresaka fahasalamam-bahoaka de maro ny karazana aretigny fa tsy Covid rery ihany dikany tokony nampitombona bebe kokoa zany za efa tsy tanome solution tsony fampitaovanao amin'ny aniny io nanome solution ny ministre ny fahasalamana tam'izany raha amady de nesorony eto koa zany somary aneo hevitra kely aho eto amin'ny lafiny composition io ny cerveau nga voatery sy mainsy olo Antananarivo zay ny ilanan'le fampihavanam-pirenena ny dégagena daholy zanake faritsy zay tia fahefagna amin'ny lafiny raiky da nahainareo eky io hoy izy Christian Taber eto satria verinareo olombelogny ty olo mitafy lamba ty io anareo ary nibridaka amizay ary nabridany fa mbola niverina ndray ne le ministre ny ministre ny finance zay raha lany le ministre ny tourisme amizao fotoagna zao angady sisy olo misy zanake faritra agny raha ohatry ke zay koa izy fa bon eto moa zany halailaiko ihany amle maha olony CRN ny olony fampihavanagna ana na de membre ataony ny maha-membre ny CRN ao anatin'ny RMDM ane de azavaiko fa manohatry olona sy tia filaminana sy tia rindran-damy ampandrosoana ny firenena sy tia fihavanagna fa rehefa namaky ny manifeston'ny président Marc Ravalomanana io anao de feno programme fampihavanany fa programme ny fampandrosoana ny fiampihavanany miralenta ao anatin'io manifesto io fa mijereva anao amin'ny EM agny taimbava sy fagnaliklikagny olo angambany agny mialatsiny miala fondro rere agny be agny jereva anao amin'ny vina manomboka 1 2 jusqu'à 13 io chiffre fotsiny enjehana tamin'io fa sisy mipoka ary sisy vita amizao fotoagna zao zany de fa magnano propagande de flou amizao efa propagande anio ataony eo tsisy foto-drafo trasa ho vita zany tsony na zany resaka lalana sy ny tariny zany fa ny président Marc Ravalomanana ny championnat zany teto 10 000 kilomètres azonao tapereny reny régime amiral Didier Ratsiraka regny ka hoy zao hoe aza manaiky fa anandalitra tsony tsika voaka malagasy na any ambany vohatra ny ety andreny vohatra fa miomana amizay iady ny zonao sy ny zosika tsy agneky aliklikaina ohatran'izao miala sy ny miala fondro satria firenena ty resahana ty ka za zany eto dia manainga mavesatra ho an'ny ankilafikely rehetra ijoro ampitovy hevitra asika anohatra ny tike fanjakana tsy mandeha am'izay rariny ty satria tsika mitaky fahamarinana eto amin'ny firenena fahamarinana tsy misy raha navory ny vondro ny raisam-pirenena tao amy resaka surtout ny Union européenne tao amy resa bola io ny idy tao zareo enquête sy encaissement no natao tao hoe aiza daholy par point nandanianareo nito vola famasembola nay tamy Covid atony sy mbola nahita ao zany tao anatin'ny enimpolo taona zoko be ka hoe eta takin'olo tsosa mpamasy vola anazy mitaky tsosa aminazy ity zany tsy mbola nahita hoe eta fitondram-panjakana ka refesy ny mpanjara io probleman'io stady 72 millions de dollars io stade lazaina fa manara-penitra io raha manara-penitra ary io
aiza le tafiny tsy mahalena an'le vahoaka ijery nohaninareo zany volany tafin'igny kianjamana rapenitsy Barea io enina ety nge zany fantasika zany ary misy profy mitoka ny tendany tokony mbola misy aniny io satria zay ny ivelany any rehetra kianjanery Cameroun tamin'andray an'le kanina teo e samby africain nge tsika niarakaraky ihany départ ny falevatena sy ny tariny sy fampanitsogna nagnino izy mahavitany io satria fitantanany ara-dalàgna sady transparent anazy madio sara mazava sara amin'ny vahoaka mandeha en vérité zany mitondrany aminy ka hoy zao hoe oka zay manao tantely afadrafitry volam-panjakana hitanao oariko fotsiny zao io resaka knaps io isorako aloha ny bianco sy ny paky nandray anjaikitra fa zao mbola tsy ampy fa mbola adiadio lalindalina kokoa fa misy mizy ny mpitondra ambony miangavy any amin'ny présidence za tsy milaza zao ny filon'ny république miangavy any amin'ny sakeliky ny fitondram-panjakana faratampiny any na primature na présidence any nametraka memizo ka nahafahany le DG ny knaps zay fantany fa tsy fahefaniny mamoaka vola ao satria entre ny ministre ny FOP sy ny ministre ny finance raha my fomba fijery amin'ny ny protocolaire zany io ny lehibe n'io knaps io ny ministre ny FOP de ny ministre ny finance agnontany io eky izy miraha vavy hoe nagnano akory fomba namoanany io fa za sûr fa na izy miraha vavy io sokorany fomba famoagnany io fa surtout ny ministre ny FOP napatrouille zareo tany ministre ny FOP da nataony avao procédure atoa fa sy lalakoa raha nabavy atao ministre ny finance miala sy miala fondro raha mato ministre fa misy ekenay zany fa sy PCA iny sy olony gadra io raiky avao ninagna ny vola be io ary ny volany knaps sao sy volam-panjakana fa ohatrany za zao miasa ato anatin'ity MBS ty na avaty amin'ny akolafin'ny fanoerana ka te hikambanao amin'ny knaps de mandrosaka lasakemboka dikany volako personnel volam-bahoaka personnel de hoaninao affectenao ary amin'ny ramady affectenao asy hoaninao zoevanao zany efa nisy zany tamteteza mita satria ny ministre Taberarandriamanasoa no ministre tao ary nanao an'izay karazana fanadedina zay tao zany dia be da be nefa torota amin'io nentina teo anatin'ny conseil des ministres zany fa ny spahany sasany zay filohan'ny teteza mita zay filohan'ny république tam'izao fotoagna zao ka hoy zao hoe oka zay finanam-bola zay ary rehefa mihinagny mba malala mandrezatry zay ny problème ty fitondram-panjakana ty mihina-kanigny zany malala mandrezatry mba malala misainto aloha zany hoe mba ampy aloha zay eto sisy olo sy hinagny zany rehefa mitondra fa mihinagna amin'ny ara-dalàgna anao mihinagna mpalala-pomba anao raha ohatra ka mahazo hoe 123 millions de dollars 123 milliards de dollars tamin'ny fanampinan'ny Covid que demande le peuple moa zany za tsy manao hoe avelako mihinana izy na tsy avelako mihinana fa izy ange tsy mety hinana na orarahatsika ty inona moa ny fahefatsika anjarana azy am'zany maninona raha mba le 1 milliard de dollars nampiasaina madio sara tam'regny Covid regny de mba ny 123 millions igny zany mba nohaninao tagny azonao na mitany mandrosa ke tsy maintsy misy fitondram-panjakana mihinana foana na manodikodin-javatra manodikodina volam-panjakana fa le trop loatsika eto Madagasikara ohatrany hoe fanjakana barbarianina sisy contrôle ka eto dia manaitra ao foana ao am'lazaina fa maro anisa raha maro anisa iservira pays na iservira vahoaka nareo de mijoroa fa raha ohatra ka maro anisa mandanderoka mela ka eto dia makasitraka an'ny solombavam-bahoaka atsika reo zany ho an'ny team reo solombavam-bahoaka ny mpanohatra reo hoe titre fotsiny izy hoe team izy fa hoe zay le anaovako hoe tanindrazany imbony any Madagasikara reo zany solombavam-bahoaka niavaty amin'ny fanoerana rehetra sisy agnavagna mijoro nareo zahay andamosonareo masahia raha vao miditra amin'ny mois de mai ka jara diniko aby mois de mai nefa iaso solombavam-bahoaka minao fa tsy madigna zany koa zareo ataovy amin'ny fanaovana azy araky ny lalam-panorenana hoe tsika ny résolution fa ny dinika nationaly de mandeha ary ho tanteraka tsy ho ela ny dinika nationaly de zay résolution zany zay fanapakevitra tapaky ny be sy ny maro ao na de tsy ao anatiny ny fitondram-panjakana fa efa ela ny nanahitanatsika anazy amin'io satria porte de sortie ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika io ary porte de sortie ny surtout zareo mitondra zareo mitondra io sy magnome démocratie io sy magnome kianjan'ny démocratie zay nitokanana tamin'ny fotoagnandro kianjan'ny botanika mbola namoana budget ndray mbola sy vita ndraiky le 2 millions d'ariary mbola sy navitana azy araky ny finition fa mbola namoaka ndray ny be ny tanàna sy afaky hitsosa vola amin'ny knaps fatany 11 milliards zany raha tsy 11 milliards d'ariary moka 50 milliards de francs moa zany sa 55 milliards de francs ahoana gn'ahafahany le be ny tanàna na de hoe managna statut particulier na za be ny tanàna na Antananarivo sy ny Sainte Marie sy ny Nosy be sy ny Fort Dauphin
sy afaka magnano an'izany izy raha sy baiko memizo ny avy ary présidence ary za tsy milaza hoa filohan'ny république fa ao anatin'ny dinika nasionaly asika mahita an'io de oka zay nandika lalagna sy mihinam-bola mpanjakana rehetra fa sy teo amy gouvernementany mpitondra teo aloha ihany na hoe ny premier ministre ny mpitondra teo aloha ihany na hoe avatsy atsika asika mifanoerana moa de olo madio asika sans faute satria tsika sy mpitondra azonao ae ka noho izany asika zany anisan'ny balizy agnaramaso an'io ary mandrisiky mafy miencourager an'le membre ny cour des comptes sy ny bianco ary ny pak sy ny samfigny ae dia dereranareo zay zahay hoe ataovigna asanareo fa zay mampitaotaotsy politika anareo manao menace ao teneno aminay aty io alaoalana inazy amin'ny devany média isan-karazany fa sy azo atao zany mijoroa anareo ampidiro zay tokony ampidironareo agny ary sy ny DG ny knapy sy io rery ihany iasy miaro gn'olo mihinam-bola mpanjakana zany magnodikodiky io raha sy vola mpanjakana fa vola personnel na za zao mba mpikambaka amy knapy sao no andreo agny e volanay zany da misy ara-daly indreo ka noho izany toy izy le enquête velibelary kokoa aza segnaigna maso ty namana sy ty namana fa tena tonga de toy izy de ampidiro agny daholo matoky anareo bianco ao zay service miandraikitra an'izay investigation zay sy ny paky zay papiditry agny atany morana tsy hafa agny fa sy izy ireo ihany ninam-bola fa namoaka fotsiny reo fa mihina reo fa nohanireo tsy ampafiriny zay nohaniny sasany tagny taloha tagny ka eto dia mitodiky aminareo mpikambana ny randrana syndikaly mo le mitolo lalava amle mpiaro ny mpiasa mpanjakana mpiaro ny mpiasa ty avy aty amin'ny tsy miankina mijoroa nareo takeo hatramy farany ezonareo zay mijoroa takeo hatramy farany lera zany zao ka io a zany a de magnafatra amign'anko lafiky rehetra erany Madagasikara nizaniza anao na iza toko misy anao ny RMDM de tonga misokatra so membre amin'ny RMDM anao a dia manaova fanoeragny ame gnefahaizanao anazy agny fa kosa asika de iray ihany satria e biby sy mana lohany sy mandeha de ny filoha marakaravali manana aloha mitariky an'izay fanoerana zay amy fomba ofisialy eto dia aoka atsika ikambagny ivondrigny ary ny ato anatin'ny RMDM sy misy an'izany baiko midina zany fa au contraire ra teny miakatry fampiarana agnato hoe zao no atao ary manaiky an'izany ny filoha marakaravali manana zay no mampisy ny stabilité ato amin'ny atin'ny RMDM ake stable anesika ato sisy miady atragno zany ato na resaky miara-manony zay io ra resaka resaka fizarana ara politika fotsiny fa io ray ihany profonde zany ny député fidèle zaraperage tegny tonga tegny tamin'ny anina tegny izy tamy sabosy de lafo izy azonao satria solom-bavambaoaka ny time izy solom-bavambaoaka ny tanindrazany imbonany Madagasikara ka eto dia misaotra besake mba nampivahiny ohatrany matety mpiava ohatrany sotrokely moa eto sady anay miara-manonja anay ty émission ty satria tapatsah foana zany avoaka malagasy sotran'izao misy efa agniriny Zagnahary ofiainy asika Zagnahary de nagnome an'izay opportunité sika zay mba ho sambatra asika zay ne le voalaza Madagasikara sambatra zao anatin'ny hira-pirenena atsika ka ndao atsika hiditra amty dinika nasionaly ty hanangana sika firenena hanangana sika firenena sy lalam-panorenana ifagnaraka amy fotopisainany fihavanana malagasy ka nanontainombo mivady karaha sisy paka amizao nga efa sy zany tsony tanana visy havanana ao izy zay marary didina trano sy misy avaratry zay sy maleky alofana rava io fotopisainany fihavanana malagasy io noho ny fitiava-pahefana sy ny fitiavam-bola trop loatra eto Madagasikara sekena zany averina amy loniny satria io fihavanana io sy io firaisana io inapiavaka asika dans le monde tsika koa nosy zange tena mandiniky Madagasikara ty zany hoe sahany edena zany fa ny problème viravirain'ny mpanao politika zay ao anatiny ifinako aminareo malagasy zany zay ity le sahany edena volazany Zagnahary misy ato amin'ny daholo ny arena rehetrarehetra na ny ambany tany na ny anaty ranomasy na ny ambony abakabaka ka que demande le peuple mila volonté politique ary mila olo mahisy sy mariny mijoro manko olo kendry sy ny fitiavan-tanindrazany Madagasikara fa sy manko olo mahay zany be da be ny mpahay eto na ny côté na ny merina fa le fandraisana ndraikitry ho am'izay fijoroana amy fahamarinana zay no ilaitsika ao anatin'ny dinika nasionaly zany atsika mivoaka automatika zany zay zavatra resako sy angatako eto zay eny are tena meko a minitra vitsivitsy fotsiny sisa Christian Tabera amarantsika ny fandarana voalohany indrindra aloha zany dia famaragna anazy moa zany efa sy voalohany indrindra tsony mialatsigny isoragna anao zokobe namela an'izay famelibelaran-kevitra
ao anatin'ny efa minitra maromaro ihany zay a dia manao kompatanana ary isorana ihany koa ny technicien zay mikarakaratsika eto de isorana koa nareo voaka malagasy a zay a nanaraka antika fandaragna androany ty nidinika androany zany ary eto dia mamerina ny fialatsiny fialafondro ary fialana saloy fito am'izay voadona zay tandrifiny raha teneniko teto tsy zany tezitra fa faneho-kevitry ty satria ato am'ty MBS ty de malalaka ny faneho-kevitry manasa atsika mba aneho hevitra na any amin'ny miara-manoja zany fandarana na aty amin'ny dinika na fandarana maro samihafa mba aneho hevitra sika masa i am'joro fa zao aseho tsika fa mpanohatra endry sy magnaja olo atsika magnaja fitondram-panjakana atsika magnaja lalagna atsika ny filohan'ny repoblika na mpanohatra anao na mpitondra anao de filohan'ny repoblika aloha eo any amy dinika nasionaly atsika zay vao midiskuter ny fomba nahalany azy sy ny mety mbola halany azy eo sanatriana ny vava zay fa eto Andriamato filoha sy miady aminao Christian Tabera sy ny vondrony RMDM miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana fa ty apahatsara zavatra ty apisy ny stabilité ty apisy an'izany fihavanagny zany satria raha zao zava-miseho zao e sasany voky e sasany masaregny visy anisa nareo voky mihinagny volao fa vahoaka ty aminay aty maro masaregny mikorotagny tsy milamigny fandriampahalemagny dikany mila lamigny zany raha zany mila dinika nationaly zany concertation mba ahafahana misokatry hanehoan-kevitry satria ny kianjany démocratie de efa nifipegnanareo nataonareo kianjany botanika aiza moa zany zao Andriamato filoha no anehonareo hevitra sy ny pombanareo raha ohatra ka sagnatria ny vava ialy eo fa tsy hoelanareo zany zao aiza fagnotanina zay agny amrehetrarehetragny mamaly anazy fa raha zao zavatra ataonareo zao dia tapimbava ny démocratie miaraka am'le kasibosy eto tokotra aloha de manentana mbola misy le valanaretina coronavirus ajao foana le elanelana le toromarika zay nomeny ny fitondram-panjakana regny satria tsika de manara-dalàna amin'ny ministère ny fahasalamana ajao regny satria tsika malagasy manko e problème mora manadino ka eto dia miverina amy fisorana zany ary manao kompatanana any ankolafikery ny fanoerana rehetrarehetra ry Madagasikara na RMDM anao na tsy RMDM anao de mankasitraka anareo nagnaraka zisika amy farany ary manao kompatanana ny ray aman-dreny zay tambaratsika de ny filoha Marc Ravalomanana zay filohan'ny RMDM sy izy mianakavy ary manao kompatanana koa ato anatin'ny jeune RMDM sy zay tanora rehetra ka liam-pivoarana ty ampandrosany ty firenena ty misokatra ny adevitritsika samy tanora hagnatsara an'ty fitondragna sy no avenir ny zanasika zafisika satria sika zao fa pisetra eto amin'ny firenena ka dia mamerigny fisoragna ao teo hoe miala sy miala fondro raha misy ny teny disimbakabaro tany ifinagna aminareo zay mpagnaraka an'ity ary amy manaraka andray moa zany de manantena zay fa mbola aneho hevitra eto amy manaraka soela satria ny raha-pirenena dia miazakazaka isa segonda isan'ora ary isan'andro ka dia makasitraka anareo tompon'andraikitra mifandarana dinika teto eny are makasitrakanao Christian Tabera de makasitraka atsika rehetra ihany koa zay nanaraka ny fandarana tany tokantrano tany lavalava kely ny fandaratsika androany satria mafana fo ny vahintsika isorana anazy zany mahafinaritra ny faneho-kevitra de mamerika ny veloma mahafinaritra indray tompoko lasy tompoko vavy